Atao veloma omalalady kosa ny mpitandrina teo anivon'ny fiangonana FJKM ambony loziona iova toeram-piasana araka izany ny mpitandrina dia ny ao amin'ny FJKM Paindralamindray no andray ity mpitandrina ity manomboka ny alahady avy izao. Araka ny fandaminan'ny mpievitra-rany synodam-paritany Ariva Avaradrano dia nafindra toerana ka notendrena hitondra ny fiangonana FJKM Ambaitra Lampo Famonjena ny mpitandrina Rakotodrana Evolalaina Baovola. Ity mpitandrina ity dia nitondra ny FJKM ambony loziona teo aloha ka notanterahana ny alahady teo ny fanaovam-belomaso tao amin'ity fiangonana ity. Ny mpievitra-rany synodam-paritany no nitarika ny vanim-pivavahana tamin'izany ary ny président synodaly avy ao Arivo Avaradrano kosa no nitory ny tenin'Andriamanitra. Nisy moa ny fanolorana sakramentany batisa sy ny fanokanana ny mpanandray fanasan'ny tompo tamin'ity andro ity ka ny mpitandrina Rakotodrana Evolalaina no nanolotra izany sakramenta-masina izany. Tsahivina ihany koa fa nafindra toerana tamin'ny volana janoary lasa teo ny mpitandrina tao Paindralampo ary izao nahazo mpitandrina vaovao izao izy ireo. Nisy olon-tena avy ao amin'ny mpievitra-rany synodam-paritany Ariva Avaradrano no hitarika ny fanampam-pavahana fametrahany mpitandrina vaovao ao amin'ity FJKM Paindralampo Famonjena ity. Nakapelezana Paindralampo Famonjena amin'ny lahady fa 3 volana Marsa mba hametraka ny ray aman-dreny mpitandrina vaovao izay rahantsika nalala fa noho ny fanendren'ny synodam-paritany dia voatendry ny mpitandrina aingo mampianana volana soa izay mitendrena mitondra ny FJKM ambon'olona sabotsy namiana. Na izany ary nefa dia tsy ataon'Andriamanitra diso anjara fitahina ny FJKM Paindralampo Famonjena fa nitolorany ray aman-dreny sahady ka amin'io alahady fa 3 volana Marsa io ny fotoana izay ahatongavan'ny synodam-paritany eto amintsika koa manentana antsika zanakam-pelezana rehetra teraka ny FJKM Paindralampo Famonjena manontolo tonga hatrea tamin-drasana amin'io alahady fa 3 volana Marsa io amin'ny fametrahana ny ray aman-dreny mpitandrina vaovao izay hitondra indray ty FJKM Paindralampo Famonjena ity fotoana tongavan'ny synodam-paritany fotoana dia manomboka amin'ny 6 ora sasany maraina. Araka izany dia antsoina ny zanakam-pelezana avy ao amin'ny FJKM ity mba ho tonga handray ny mpitandrina vaovao amin'ny alahady fa 3 Marsa ho avy izao ka hanomboka amin'ny 6 ora sasany maraina ny fotoana.